tsy afaka ny anohy rehefa fampidinika izahay satria 10 jours zany no tsy maintsy efa any 10 jours avant dia ny opération anatin'ny iray andro dia vita, dia tsy maintsy mila repos 1 mois et demi. Eo amin'ny 2 mois eo zany tsy hita ahoana moa ny ahafahanao hirotsaka ho fidiana nefa mandritra ny 2 volana ianao na ny mandritra propagande tsy hitan'ny olona mihitsy, ary izay isuany eo amin'ny mahafahasalamana azy tsy fantatrao, so sanatria ka lasa misy handicap manahirana izany satria tsy izany no fanarahana tamin'ny mponina raha hoe nirotsaka ho fidiana andeha anarina sy hanampy Amerikasina ny Antananarivo pendante. Ilay izy efa complet izay moa nangatanay rendez-vous taty amin'ny évêque hoe efa lama ve ny dossier anareo, raisinay nareo fa izay ny antony izany dia tsy afaka manohy. Fa nefa kosa izany izay mbola manohy foana ny ireo asa sosialy efa natao ary mbola hitombo ary izany. Izay dia vonona hiara asa amin'izay candidat lanim-bahoaka eo, fa ny candidat lanim-bahoaka kosany dia mitovy aminay hoe tsy olona andeha anankirotana, nandeha hanonga-panjakana, nandeha hitady fotsiny ny tombotsoa manokana nefa tsy hijery tena fanariana-pirenena sy ny tena fikarakarana ny mponina Antananarivo. Fa misy ny fandavana ny filatsako fidiana ny filomanana dia ao anatin'ny listy ny politika Madagasikara dia voazan-dalàna ihany koa fa nanana valao-efapolo ora izay eo anivona politika Madagasikara nanolona izay candidat ho ben'ny tanàn'izay dia nitanterahana androany ny fametrahana ny dossier ahafahana manana izay candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo izay dia rehefa nandinika moa izany ny politika ny vory hoe iza ny fanapahan-kevitra ho raisitsika ny candidat ben'ny tanàna eto Antananarivo ohatra miaraka amin'ny solombavambahoaka ary nitenenina natao amin'ny safidianana ny candidat hoe afaka hiatrika ny candidat dia voasafidy moa izany ny candidat ben'ny tanàna ny Antananarivo ohatra ho an'ny politika Madagasikara dia Andriamatoa Tondra Ravalomanana. Zay. Efa nisy an'ilay hoe tsy fanekena firotsahany filoha teo aloha Marc Ravalomanana iny efa tamin'ny lahady ny fantatra nanina ny andrasana tena hoe androany vao narotsaka ny ato taratasy. Tamin'ny lahady ny fantatra nalekena ilay filazana hoe tsy afaka mirotsaka ny filoha Ravalomanana. Izay antoko tiako Madagasikara tena antoko farany manara-dalàna indrindra rehefa Madagasikara. Na dia fantatra tamin'ny lahady ary zany dia tsy napetraka mialoha satria raha araka ny lalàna dia tokony notifiena aloha izany izay hoe tsy afaka mirotsaka ny candidat nareo. Dia à partir n'iny notification iny manana 48 heures izay ahafahana mandefa candidat vaovao dia tamin'ny afakomaly izay voanotifia dia tapitra androany izay efa ahafahana mandefa candidat izay ao anatin'ny feptaona. Dia lista ny miova dia misy conseiller anankiray miova tao anatiny satria fantatra moa hoe Flora Ravalomanana no mahatonga azy tao anatin'ny lista rehefa tsy afaka latsaka ny Flora Ravalomanana dia manana safidy izy misintona ny candidature ary solona candidat. Efa iny ny olona ny président Ravalomanana any Tondra Ravalomanana zany hoe tsika zany tsy manao interprétation américaine olana resaka ara-politika no natonga ny Flora Ravalomanana tsy afaka miresaka. Raha tena se basé amin'ny resaka juridique tsika na ny resaka administration sy resaka fiscalité tsy afaka nirotsaka izy tamin'ny herintaona, tsy afaka nirotsaka filoham-pirenena. Fa matoa izy afaka nirotsaka filoham-pirenena tsy avela mirotsaka ho ben'ny tanàna dia zavatra foronina ny ahafahana tsy mampirotsaka azy. Ny candidat-nay matoa manana ny dossier complet ankehitriny androany dia tsy manana olana zany amin'ny resaka administration na resaka fiscalité. Fantaniana bizia. Maninona moa izany tamin'ny omaly nametraka nareo ny ato taratasy, maninona tena hoe ny andro ora farany mihitsy izany vao narotsaka izay ato taratasy filatsako fidinisaka. Ngamba raha hita mahita zahay izay ny voalohany ndreka izay nametraka voalohany fa tsy mora mihitsy izany dia dossier
ary zay zany mahita hoe tena compliqué ny fanjakana misy izy ohatra hoe resaka déchéance bis ohatra dia ianao mpiasa mpanjakana dika déchéance bis ny hoe akitenao amin'ny hetra dia amin'ny vola mpanjakana amin'ny adidy amin'ny fanjakana dia raha mpiasa mpanjakana izany a dia efa hoe mandihiry sa izy a dia tokony tonga dia mivoaka ho azy automatika zany déchéance bis fa mbola misy hoe tompo-trano sa mpanofa-trano raha mpanofa-trano anao izay nety tamin'ny tompo-trano etetinao moa hoe raha iza zany za zany ny olona concerné amin'le fividianana dia tokony tsisy resaka fa tsy nitenako zany le déchéance bis fa ina ny idiran'ny tompo-trano anofaky-trano amin'le izy dia mbola nasiana le nationalité ny mbola compliqué-na be ny fakana azy dia anisan'ny mampalelany koa le hoe maka nationalité anao tamin'izany a dia rehefa amin'le ora normal zany fotoana normal ohatrany hoe 15 000 francs tu vois laza ny fanjakana hoe tsorina le izy nefany ohatrany hoe raha fividianana dia 50 000 indray dia raha va tsy manome 50 000 isan'isany izay zany ny enina tany amin'ny rapport amin'le akizina tany dia hoe raha va tsy manome 200 000 anao zany amin'ny efatra dia arirarira ry zareo tsy mivoaka mihitsy ny herinandro azy tsy mivoaka le zavatra dia raha madinika ianareo a fa misy zao any candidat tianao candidat nefa tsy navita le dossier zany faharoa manaraka an'izay a tokony mba tsy nyexigena mihitsy zany hoe obligatoire le 58 conseillers satria raha za zao hoe latsaka be ny tanàna mety tsy intéressé ana le conseiller farafaratsiny zany ohatra hoe 50% ny exigena fa 55 ny conseiller dia mbola exigenareo hoe 3 suppléants dia nefany a sarotra zany a 100% tsisy olona 100% zany any dia tokony mba nitsotsorina zany le izy fa manjary sarotra be ary eto koa izay zany mba mangataka raha mety moa zany ny aleo zany efa nezahano complet mihitsy ny dossier ao fa raha ohatra ve valamodimapolo ny conseiller dia mety misy hoe ohatra hoe résidence ny olona conseiller anankiray ny tsambo ve dia ho refusé ve le candidature nefa be ny tanàna ny tena resaka zay zany mba angatanay amin'ny fanjakana mety misy zahay mety zay na namana reo candidat naman'ireo hoe tsy hoe fahavalo reo akory samy mpiandray andraikitra tokony mba ho amevany fanjakana zany anisan'ireo kandida tonga nanatitra ny taratasy filatsahako-fidiana ho be ny tanàna n'Antananarivo renivohitra tetsy amin'ny Ovaiky Isotry ihany koa Itaina Razafinjoely androany mirotsaka amin'ny anaran'ny antoko Titan-drazana ny tenany araka ny fanazavana tsy mbola nilaza izay mety hoviana ho an'Antananarivo renivohitra ny tenany saingy nanamafy fa ho fanarenana an'io komina Antananarivo renivohitra io no antony noritsahany tsika ireo manana didy fa tsy le menomenona fotsiny amin'ny toerana misy atsika tsy vitana fimenomeno fa mila fandraisana andraikitra ka ny tsika mandray andraikitra zay ny teniko andreo le fanoherana le mila fahasahiana nefa raha fantatrareo tsara nanomboka ny taona 7 ka hatramin'ny androany 10 taona zay dia nanohitra niverina fa tsy marina isika iza ary manohitra satria rehefa misy tsy mety dia tsy mety tsy azo atao mihitsy ny hoe aleo manginana misy tsy mety ary izahay milatsaka hitanareo zao any mpampianatra manana ny antom-pivelomany fa matoa samy mijoro dia misy anton'izay misy fitiavan'izay mijanona ho mpanohitra Itaina Razafinjoely araka ny nambarany androany saingy foto-kevitra notoerina hoy izy fa tsy resaka hoe miaraka amin'iza ny tenany hatramin'ny andro maraina mbola mpanohatra hatramin'ny tandro zao ary ny fanoherana tompoko dia adido amin'ny firenena ary mila fahasahiana fanoherana koa nefa dia fanoherana na foto-kevitra hitantsika angamba tatoato 3 andro 4 andro tsy mitsahatra ny olona menomenina amin'ny rano menomenina amin'ny délestage menomenina amin'ny fahasahiranana rehetrarehetra dia manohatra foantsika satria zany mbola misy fantrana eto donc tsy resaka olona ny mampanohatra hoe miaraka amin'izy tahinana miaraka amin'izy ny Titan-drazana miaraka amin'izy président Ratsetsan fa manohatra ny tsy mety eto amin'ny firenentsika nisy ihany koa ny filazana fa nivadika tamin'ny firaisan-kiny Itaina Razafinjoely izao mirotsaka izao nitsipaka izany Jean-Jacques Ratsetsan izay manohana ny Itaina Razafinjoely izy araka ny fanazavana sahy manohana tsy mitady toerana ho hiatrany ny tenany
Fomba ahoana hoe niala tao amin'ny firesaka iny izy nefa tsy tao mihitsy ny candidat rehetra atao amin'ny collectif malagasy tsy nisy tao amin'ny firesaka iny na ray minitra ary tsy afaka amin'ny mihitsy zany nareo hoe mamadika ny firesaka iny zay ary ny membre ny collectif malagasy moa sasany mbola aratsiraka ny tamatavy misy manahirana anazy sasany koa mbola manolotra ny candidat hafa koa amin'ny maneran-Antananarivo dia zay mety tsy mahita azy eto fa vitareo mindalana eny hoe ahoana vaky koa ve le collectif sa tsy gary tsy vaky fa za aloha zany dia efa manepo feto fa tsisy vaky zany ny collectif za tsy mitady toerana afaka manampy amin'ny maha-olom-pirenena dia zay koa nangatana ny olona rehetrarehetra manomeza tanana fa aza miandry toerana. Riavaka mponina Antananarivo renivohitra Madagasikara ampanajana feno no hitondrako ny arahaba ho anareo. Raha vao mikasa hono dia mifampilaza, raha anapaka dia mifampiera, raha amokatra dia mifampifehy, raha anatotosa dia mifarimbona, ary raha nahavokatra kosa dia mifampizara. Ireo dingana dimy mifampitohy sy mifameno ireo no hitazomana anareo vetivety hitariako dinika fohy hifampizarana aminareo ny fikasako an'ity arivo trotrotsika ampo ity. Tsy mety amin'ny fanahiko sy ny sony toaviko ny tsipaka fahatany izay asa vitan'ireo rehetra ny elo lalana. Ny tenako anefa dia zanaka, zafikely, zafiafy, zafindohalika ireo ray aman-dreny-ponina Antananarivo efatra amin'ilay fanekem-pokon'olona voalohany indrindra teto tamin'ny fokon'olona Ambohijatovo Avaratra ny volana septambra 2024. Zany hoe 700 taona kapoka lasa izay. Terem-panahy asesiky ny adidy tompoko dia mijoro, ny ampanjaka ny rariny, andasitra ny hitsiny, tsy anaky lembenana no nany fenatena mba ho afaka ary afaka andray andraikitra mavesa-danja. Viana tsara rafitra no vondriniko, nampitambatra aho fijery samihafa, firehana politika tsy voatery mitovy, iray diamiko hiaraka omelombolony arivo hisondro voninahitra sy ahateonina. Reharehantsika ty tanàna ity, ho ambarako ara fa izaho indrindra razanamasy dia hilatsaka ho ben'ny tanàna Antananarivo amin'ny fifidianana ho tanterahana ny 12 volana Desambra 2024 avy izao. Ho an'Antananarivo, mankasitraka tompoko lahy, mankatelina tompoko vavy.